mitondra fanazavana mikasika ny fanatsotsosaona fividianana eto amintsika ihany koa ny premier ministre lehiben'ny gouvernement mahafaly solona lasana Olivier Zuma lasa teo ho azy dia lahara-pahamehana aloha ny fandaniana lalam-pifidianana izay eken'ny rehetra. Rehefa ilana lalam-pifidianana eken'ny rehetra vao miroso ny fifidianana hoy ny premier ministre mahafaly Olivier solona andrasany ifantohan'ny gouvernement ny fanavoazana ny lalam-pifidianana. Randromboiny zany efa olanina au nivon'ny filan-kevitry ny gouvernement io rafitra io dia rehefa aveo ivory rafitra io dia efa hiasa sahady io rafitra io tsy hoe izy no andrafitra le lalàna zay zany tsara zava amintsika fa izy no anome karazana orientation zany hoe zany anambara le lalakombana hoe zao ohatra ny lalam-pifidianana zay tia napetraka eto Madagasikara zay mba tsy hisiany ady politique tsona rehefa tonga le voka-pifidianana fa voka-pifidianana eken'ny rehetra zay no mahatsara ny rafitra io ary averiko foana tsy ny fitondram-panjakana no nanana fanapahan-kevitra tamin'izy io fa no ny fangatahany ny misenia ny fangatahany mpiara-nombonantoka atao anatiny ary ny fangatahany mpanao politika indrindra sy ny fiarahamonim-pirenena dia nanaiky ny fitondrana hoe ndao ary atsangany zavatra io ka zay zany tsara zava amintsika le izy ary mekena ny fananganana ny rafitra io zany. Nandritra ny laminana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra ny jenerali Rakotonarivo William no nanambarany ny premier ministre mahafaly solona andrasana Olivier ny Zuma teo tao an-tampon-tanàna Antsirabe izany sy filazana izany sy nanambara ihany koa ny premier ministre fa amin'ny alalan'ny fametrahana ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra no tiana hanehoana ny fahavononana amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy olombotendry no apetraka amin'izao fa mbola ho avy ny fotoana ny olombofidy no mipetraka amin'izany lehibe ny faritra izany raha mbola voatazona ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao.